Ary ny fiadanan'Andriamanitra izay mihoatra noho ny fahalalana rehetra hiaro ny fonareo sy ny hevitrareo ao amin'ny Kristy Jesosy. Filipiana 4:1-7. Manome fiadanana ho antsika Jesosy androany. Fiadanana omena antsika, izay no lohateny. Ary Jesosy dia efa milaza ao amin'ny teny manao hoe fiadanana no omeko anareo. Ny fiadanako no avelako ho anareo. Ravana malala, Jesosy ilay antsoina hoe andrina ny fiadanana dia vonona ny hanome fiadanana ho antsika. Misy ny olana, ny sakana tsy hatateraka an'izay dia mazava ho azy ny fahotana. Nanimba ny fiadanantsika ny fahotana. Izay fantatsika zavatra sy hotana tena. Fa nanimba ny fiadanan'ny Adama sy Eva tao amin'ny Saidena ny fahotana. Rehefa tafiditra ny fahotana dia potika sy rava ihany koa ilay fiadanana izay niainan'ny olombelona dia aza dino fa mbola mitombona ihany koa izany ankehitriny. Manimba ny fiadanantsika ny fahotana. Tsy afaka ny ahita fitsarana mihitsy isika raha tsy milefitra ny izao ao anatintsika ao. Ravana malala, na toy inona azy, na toy ny ahoana azy ny hamafin'ny tafiotra eo amin'ny fiainantsika dia ahazo famonjena isika rehefa mitodika eo amin'ny Jesosy. Ary miantso manao hoe vonjeo izahay tompo, tahaka nataonareo mpianatra rehefa niampita ny ranomasina izy ka niondrana atsambo kely niaraka tamin'i Jesosy dia tratra ny tafio-drivotra ary efa saika iletika mihitsy aza ny sambo tamin'izay fotoan'izay. Jesosy kosa natory reniko ny torimaso ao anatin'ny tafiotra dia matoa Jesosy. Izany ilay fiadanana Jesosy izay tia nomenanao ankehitriny ihany koa. Fiadanana ao anatin'ny tafiotra, ao anatin'ny tafio-drivotra. Jesosy dia niteny ny ranomasina sy ny tafio-drivotra manao hoe mitsara dia tonga niadana ny zavatra rehetrarehetra. Ravana malala, na iza isika manaiky hamoy ny fahotana satria ny fahotana no manimba ny fiadanantsika dia manokatra ny fony handray ny fitiavan'i Kristy izy dia ho mpiombona amin'izany fiadanana izay omeny lanitra izany izy. Zay zany ny tsiambaratelo aza andraisana an'ilay fiadanana averiko. Na iza manaiky hamoy hiala amin'ny fahotana dia manokatra ny fony izy handray ny fitiavan'i Kristy ary tonga mpiombona amin'ny fiadanany lanitra. Nirahina amin'izao tontolo izao Jesosy mba hamonjy an'izao tontolo izao, hanafaka an'izao tontolo izao amin'ny fahotana ka hanana an'izao tontolo izao fiadanana. Dia ina koa zavatra mba tenen'i Jesosy sy lazain'i Jesosy amin'ny kristianina, amin'ireo mpanaraka azy dia hozy Jesosy hoe tahaka nanirahiray ahy no anirahiko anareo koa. Dia nirahinao amin'izao tontolo izao ihany koa isika mba hitondra ny afatry ny fiadanana dia tsy iza fa ireo mpanaradia an Jesosy Kristy izay milaza fa kristianina. Dia nirahin' Jesosy mba hitondra zany afatry ny fiadanana izany ary hitaonan'ny olona, hitaonan'ny hafa hiala amin'ny fahotana ka mba ho mpiombona amin'ny fiadanany lanitra izy ireo. Izany mantsy no tanteran'i Jesosy Kristy fonisy tetỳ an-tany. Rehefa nitsangana tamin'ny Jesosy ka niseho tamin'ireo mpianatra izy tao amin'ny efitrano anankiray, ny zavatra voalohany notonony Jesosy dia hoe fiadanana ho anareo. Fiadanana ho anareo. Ankehitriny ihany koa ravana malala amin'ity andron'io ity dia te hanome fiadanana ho anao Jesosy Kristy. Ary te hanonona ihany koa izy ao an-tokantranonao
androany manao hoe fiadanana ho anareo, fiadanana ho anareo. Move tsy fanelinao ny handray zany fiadanana izany ka hiala amin'ny fahotana, hamoy an'ireo fahotana zay manakana sy manimba izany fiadanana zay omeny Jesosy izany. Andeha hivavaka isika. Raina izay ny an-danitro misaotra satria ianao ilay andrinana ny fiadanana, ianao dia manome fiadanana ho anay. Amin'ity andro anio ity dia miteny ao amin'ny tokantrano tsirairay avy ianao manao hoe fiadanana ho anareo. Tompo, omeo zany fiadanana avy aminao zany izahay. Ary afao ho afaka amin'ny fahotana izay ny fahotana dia manimba izany fiadanana izany, mandrava sy manapodika ka tsy hanananay fiadanana ny fahotana. Afao ho amin'izany izay Tompo, ka hanana fiadanana ao aminao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen.